Anompo maso kely kosa ny amin'ny vaovao ny amin'ny faritra isika ny amin'ny faritra io sy ny farany ny herinandro lasa teo moa dia nisy ny fanambarana izay nataon'ny tompon'andraikitra sy solitena ponina tao iosy fotoana izay nilazan'izy ireo nisy fankasitrahana ny fijanona ny lehiben'ny faritra amin'iny toerana iny. Voloham-pelatany dia ampy andiovana ny tanàna fa miandry ny fisokafany konty. Ny resaka benna efa somary reradreraka io benna na io zany na dia hiasa aza mareradreraka ary nanao fangatana moa zay tany amin'ny fitondram-panjakana namaly ny tao amin'ny aménagement du territoire natao ny appel d'offre zay efa tena nivoaka tanteraka fa omena benna izay dia niakaratagny moa ndre matao chef de région dia nifoanana io ary hatram'izao dia foana tanteraka tsy azo nahazo aby ny commune rehetrarehetra fa ny commune Andrenivohitra Nosy dia mijanona ny benna tokony omena ny commune Andrenivohitra Nosy. Ka raha ohatra zany manontany aminareo hoe inona ny zavatra azo lazaina dia zavatra azo soana zany dia zao zahirana ny commune Andrenivohitra Nosy mpiasa sy ny vahoaka loto ny tanàna potika ny benna tsy afaka manao ny asa fanadiovana ny commune sahirana ny vahoaka inona mahatonga an'izay zavatra zay raha zoina zany ary fanazavanay dia avy ao amin'ny chef de région zany tena bouclé an'ity commune anay ity tsy fatako ny antony mety hoe manana misy endrika politique angambany na mety misy endrika tsy fitiavana manokana fa na eo zay rehetrarehetra zay dia tokony tsy ny vahoaka zany no ampizaliana sy tokony le fandrosoan'ny tanàna no tapena na bloquena ary sy tokony mpiasa no ampizaliana fa tokony misy fotoana zany tokony fanaovana politika ary misy fotoana tokony ary hiatrehana ny resaka fampandrosoana.